Nahazo prima avy amin'ny ministra ny Filohalindahy Itoky Sigarola. Noraisina manokana nandritra ny fananganan-tsaina ny ministera ny Filohalindahy ireo roa lahy izay mpilalao Kosova nandritra ny Barea. Tsy iza izany fa Itoky Sigarola. Taorian'ny fananganan-tsaina kosa dia mbola noraisin'ny ministry ny General Saville Lamonja Delphin indray izy roa lahy ka nanolorany lelavola ho fisaorana ny ezaka izay vitan'izy ireo. Itoky izay avy amin'ny bataillon d'appui fait raha toa ka kapten'ny Kosova kosa Igarola. Toy ny fanao isanandro isaky ny mizara ny video moa isika dia milaza zavatra be deabe ary milaza ny vaovao mandalo ao a Madagasikara sy ireo rehetra izay tokony hozaraina. Fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany fizarana zava-misy zany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne natsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne natsika. Ny horesantsika voalohany indray dia resaka trangam-piarahamonina. Ity trangam-piarahamonina ity dia manapirofo sy manamarina fa tsy misy vehivavy azo itokisana ary marina ihany ilay hirany Laky Dioby manao hoe lainga tsara lahatra ny aorian'ny atsaran-tarehy ary ny vehivavy dia tsy azo atokisana koa dia metandrema isika lehilahy. Ity trangam-piarahamonina izay tena mampalahelo ity moa dia lasany dezeny olo tiany entona taorian'ny anarany tady ivelany. Tsingery taona ny fiarahan'izy roa ny androandroany no sady ny saratoerana efa antonany maro izy reo. Tonga teto Madagasikara ny lehilahy hanao surprise ho an'ny olo tiany any ampiasana kanjo anefa ity farany rehefa mivoaka ny fiasany dia tantanany ilay dezeny no sady namany ilay vehivavy ary hitany ity lehilahy izay saika hanao surprise ity. Misaotra raha izao no valiny izay entona ny aretako itadiavako izay hahasoatsika tany ivelany izay hoy ity ranamana ity raha vantany vao nahita ity zavatra nampalahelo azy ity. Amin'ny fotsy miangatra ary amin'ny fo mahitsy ny vehivavy dia tsy mba manaiky diso amin'ny fiainana ary ny vehivavy dia mahatsapa victime foana fa tsy mba mahatsapa ireo rehetra izay ataony. Nefa raha tena dinina ny zava-misy dia tsy misy vehivavy azo itokisana, tsy misy vehivavy azo antenena satria izy ireo no rangory fototry ny afo fa izy ireo ndray no samy milaza hoe tsisy lehilahy mafatoky ary tsisy lehilahy manjary ety ambonin'ny tany. Rehefa voalazalazantsika moa ny mikasika ny zavatra izay nanjo iny ranamana iny ndeha arisika hilaza ny zavatra hafa indray. Resaka baolina kitra sy ny fanatanjahantena indray no asiantsika resaka manaraka. Norarano Suarez ny staff ny mpifanandrina rehefa resy tamin'ny finaly izy reo. Resy ny Saunders telo noho ny ohatra ny Inter Miami-ny Messi andro omaly nandritra ny famaranana Ligue Coupe. Rehefa tapitra ny lalao dia nisy savorivory izay vokatra ny fandoman'ny Suarez amin'ny mpifanandrina taminy. Nandritra ny izany no nandroan'ny Suarez ny mpanazatra mpanampy any ekipa mpifanandrina taminy. Etsy ankilan'izany kosa ireo mpilalao ny Saunders naneho na hafalininy hoe nofinofy tanteraka ny ahny handresy any Messi amin'ny finaly hoy Rosario izay namony baolina voalohany nandritra ny ity lalao ity. Zay ihany koa ny mikasika ny baolina kitra resy ny Saunders telo noho ny ohatra i Inter Miami-ny Messi ary norarano Suarez ny staff ny mpifanandrana aminy rehefa resy izy reo. Etsy ankilany kosa ny mpilalao izay nifanandrana tamin'izy reo nilazany hoe nofinofy tanteraka ny ahny handresy any Messi. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika ilaza ny zavatra hafa indray. Hiresadresaka ny mikasika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta moa isika Andriamatoa Antsain Christian nanamafy ny firariantsoa ho an'ny Barea-ny Madagasikara sy nanentana ny hisian'ny fiombonana hatrany eo amin'ny samy malagasy moa ity Andriamatoa Premier Ministre ity tamin'ny andro ny voalohany septambra 2024. Nandritra ny fotoam-pananganan-tsaina ny androandroany tao amin'ny primature dia nanamafy ny fiarabana manokana ho an'ny ekipa pirenena malagasy Barea de Madagasikara ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Antsain Christian tamin'ny zona voaositra azy ho tompon-daka lefitra Afrika nandritra ny tsanina andiany farany izao. Nanambara moa ny tenany fa reharehan'ny Madagasikara sady fanirina no efa nandrasan'ny vahoaka malagasy hatr'izay ny azahoana vokatra tena tsara toy izao. Arak'izany moa dia nisaorany ireo mpikarakara rehetra manomboka amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra, ny mpanazatra, ny mpikarakara ara-teknika, ny mpilalao, ny mpanohana rehetra tsy ankanavaka ary ny vahoaka malagasy
malagasy iray manontolo. Nanambarako ny tenany fa atsika sendrasendra no nahazahoana fahombiazana tahaka izao ka izany indrindra no nisaoran'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny vina ananany mahakasika ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fanahanana manokana ny Barea hatramin'ny taona 2024 ka nahazahoana vokatra miabo hatrany. Tanjona hoy izy ny azahoan'ny Barea ny Madagasikara ny amboara kontinantala amin'ny lalao baolina kitra ary vonina hanohana izany hatrany ny gouvernemanta malagasy. Araka ny tety andro napetraka teo anivon'ny prematura ihany koa dia androany ny fotoana natokany ireo ekipa mpanao fanatanjahantena eo anivon'ny ity androm-panjakana ity hanaovana tatitra sy hanolorana amin'ny prime ministre ireo amboara azo nandritra ny fandraisana anjara nataony izy ireo tamin'ny lalao 2024 izay nokarakaraina tany Mahajanga. Nakasitraka izany koa ny tenany ary nisaotra ny mpiara-miasa rehetra ao Mahazoarivo tamin'ny fanahanana ireo atleta nandray anjara. Nanohizany ny lahateny nataony ny mikasika ny fiverenan'ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafica roa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe amintsika ny manohatrany ny fametrahana sy famelomana ny tantara eto amin'ny firenena hoy izy satria izany no manetsika mandrakariva ny hambom-po sy ny fitiavan-tanindrazana ary fiombonan'ny malagasy ao anatin'ny fahasamihafana. Ino moa ny mikasika ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Antsain Christian izay avy teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilaza ny zavatra hafa manaraka indray. Tsy miafina amintsika intsony satria anisan'ny tena nalaza moa iny fampanantenana izay nambarany filoha Andry Rajoelina iny ho an'ny ekipam-pirenena Barea. Anamboarana villa tsirairay moa izy ireo raha araka fampanantenana izay nataony ity Andriamatoa filoha ity. Manolonany izany fanamboarana villa izany moa dia talanjona isolombavambahoaka teo aloha Andriamatoa Rosy ary nametra-panontaniana ny tao anatin'ny kontiny. Toy izao moa ny fanontaniana izay napetraka ity Andriamatoa ity: demi-finaliste égale Villa Takariva, champion du monde égale ino ary ny mba zavatra azony, hoy ny fanontaniana izay nanontaniany Rosy. Samy sport aby ny resaka ito fa tsisy resaka hafa fa maninona no tsy mba misy valiny ilay champion du monde, hoy ny fanontaniana izay napetraka ity solombavambahoaka teo aloha ity. Samy sport ny resaka ito hoy ity solombavambahoaka teo aloha Andriamatoa Rosy ity, tsara ny mampiatsy fa betsaka ny efa nazahoantsika malagasy fandresena maneran-tany ny amin'ny izany faninanana izany toy ny petanky, robotika sy ny sisa izay tsy voatanisa. Mety ireo angambana tonga ity Rosy ity nilazany hoe ahoana nin'ireo izay champion du monde nefa ny Barea dia demi-finaliste nefa anamboarana villa. Izany dia midika mitahaky fitoviana ary tsy tokony asina fahasamihafana raha resaka izay tiany Rosy atongavana mikasika an'ity fanambarana izay nataony ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisy zay fa tsala venay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.